faliana mandrakariva no hiara-banatsika ary amin'ity andro an'io ity dia miara-batsika rehetra tratry ny taona 4 sy 2 ny fiatanany tompany eo amintsika rehetra ary ity taona ity ane dia mba ho taona hitondra famonjena aotsika ho taona inkio izay azahoantsika antoka ny amin'ny famonjena satria zay zany le loha hevitra izay velantsika eto hoe efa voavonjy ve sa ka raha tratra nyity taona 4 sy 2 ity tsika dia afaka hamaly an'io fantanena io zany tsika amin'ity taona ity hoe efa voavonjy ve sa dia mifanirena mba samy voavonjytsika amin'ity taona 4 sy 2 ity. Ena ndao ho toizantsika ny fandiniana ny ten'Andriamanitra mifantoka amin'izay loha hevitra nambara teo izay ihany le izy efa voavonjy ve sa omantsika zany dia nandray afatra ny amin'ny hoe ny fahotana no tsy mahavoavonjy atsika zavatra tokana ihany dia ny fahotana zay ihany tsy mahavoavonjy atsika tsy zavatra hafa io tsy avy amin'olona io na avy amina toe-javatra io hoe no ihany tsy mahavoavonjy anahy tsia ny fahotana ny tsy mahavoavonjy atsika ary le hoe ny fahotana ny tsy mahavoavonjy anao dia tsy ny fahotan'ny olona fa ny fahotanao ka tsy miankina amin'ny zavatra ataon'ny olona zany ny famonjena atsika ary mazava le ten'Andriamanitra omaly namakytsika nisan'ny toko sy andiny izay vakitsika jaona voalohany toko 7 ny andiny 9 le milaza izy hoe zay manota dia avy amin'ny devolo izy izy satria ny devolo no manota hatramin'ny voalohany dia izay mahatonga le hoe ny fahotana zany ny tena sakana tsy azahoantsika famonjena satria ny devoly mazava ho azy devoly tsy ho voavonjy devoly tsy ho voavonjy zany izy kanefa izy dia voalaza fa manota hatramin'ny voalohany dia ohatran'izay inkio zany ny antony mahatonga zay zavatra zay kanefa na izany aza dia hitantsika omaly fa efa nanao dinga n'Andriamanitra mba azahoantsika famonjena hatrany edena dia nanao dinga n'Andriamanitra voalaza le Genesis toko 7 zany ny 9 dia ozy izy le ten'Andriamanitra hoe ary nandrean'Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny sa izy no ny ariva ny andro nidina tao amin'ny sa eden'Andriamanitra nidina tao amin'ny sa eden'Andriamanitra nanatona any Adamaseva Andriamanitra efa taoriana fahotana io rehefa nanota Adamaseva dia Andriamanitra no nanatona tao amin'ny sa edena izy nanao dingana voalohany tonga tao amin'ny sa edena hitady any Adamaseva dia ny afatra izay namenatsika omaly antso izay ataon'i Jesosy amintsika dia le voalaza amin'ny Jaona toko 9 ny andiny 7 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe izay manatonao Jesosy tsy mba ho laviko mihintsy izay manatonay tsy mba ho laviko mihitsy mila manatona an'Andriamanitra isika mila manatona an'Andriamanitra zay zany le antso izay nampitaina tamintsika omaly raha tianao ny azo antoka amin'ny famonjena dia mila manatona an'Andriamanitra ianao dikan'izay raha mipetraka amin'ny fantanina hoe efa voavonjy ve ianao sa dia ampiarahantsika amin'ilay afatra omaly efa nanapa-kevitra anatona an'Andriamanitra ve ianao sa efa manatona an'Andriamanitra ve ianao io sa mbola lavitra an'Andriamanitra tsotra be le izy indraindray mantsy zany rehefa apetraka le fantaniana hoe iza no mino fahavoavonjy dia manangan-tanana fa mazava ny afatra zany hoe izay manatonao Jesosy tsy mba ho laviko dia misy toko sy andiny izay hovakitsika ary ho azavaintsika zany amin'ity tapany faharoa ity na andro faharoa zany hoe haitsika ve ny manatona an'Andriamanitra vitatsika ve ny manatona an'Andriamanitra ary inona zavatra miseho rehefa manatona an'Andriamanitra ny olona anankiray inona zavatra miseho ao amin'ny Luka toko 5 ny andininy
faharoa amby telopolo dia zao ny voalazan'i Jesosy. Ndao vakintsika le ten'Andriamanitra. Afaka mamakytsika dia mandray anjara. Lioka toko fahadimy ny andiny fa roa amby telopolo. Tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Zay. Tsy avy antsony marina aho Jesosy. Jeo tsara le teny Jesosy a. Tsy avy antsony marina aho fa izy izy ny mpanota mba hibebaka. Mazava be le tena ary manamafy an'le hoe samy efa nanota izy rehetra. Romana toko fahatelo andiny fahatelo amby roapolo. Samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Dia le mpanota io zany hoe izy rehetra zany no atsony Jesosy. Tsy avy antson'le marina aho izy Jesosy. Le tsy nanota zany. Tsy avy le olona marina aho na le tsy nanota fa le mpanota no atsony mba hibebaka. Dikan'izay rehefa atsony Jesosy le mpanota dia misy zavatra miseho eo amin'le mpanota. Dia ny zavatra miseho le tapany farany fibebahana. Zay le zavatra miseho. Dikan'izay ny olona anankiray zany zay manaiky hanatona an Jesosy. Le antso ataon Jesosy zany hoe atsony Jesosy mba hanatona azy. Ny olona anankiray zay manatona an Jesosy dia tsy maintsy misy fiovana miseho eo aminy. Tsy maintsy misy fiovana. Ndao amaky toko sy andininy anankiray tsika. Jesosy any nasaintsika miteny. Ao Marka toko fahafito ny andininy fahaenina. Ahoana indray izy voalaza le ten'Andriamanitra. Marka toko fahafito ny andininy fahaenina. Faminanino amin'ny Isaia le voalaza ao. Dia niteny Jesosy hoe marina ny naminaniny Isaia izy. Dia inona le faminanina? Dia lazainy Jesosy eo le faminanina hoe ity firenena ty manajay ambolony fa ny fony kosa lavitra. Fandaovakitsika mihitsy lay faminanina ao amin'ny bokin'ny Isaia. Le ao amin'ny Isaia mihitsy ny devakitsika. Isaia toko faha 9 ny andiny fahatelo misy azy. Ary ao zany vao tena mazava tsara mihitsy. Ary manamafy an'ilay fanazavana zay ometsika hoe mila manatona an'Andriamanitra isika. Ao amin'ny Isaia toko faha 9 ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Ozy izy voalaza le teny mahafinaritra. Ary hoy ny tompo izy satria manatona. Zay tsara, manatona amin'ina izy? Amin'ny vavany ity firenena ity. Raha nandefa antso zany no maly hoe tena tapa-kevitra ve ianao ny anatona an'Andriamanitra. Tsy nampanangan-tanana fa nalefako fotsiny le antso. Dia zao le voalazan'i Isaia. Satria manatona amin'ny vavany ity firenena ity ary mankalazay amin'ny molony nefa ampanalaviliny ahy kosa ninona izy? Ny fony. Ny afatra ampitena aminao zany dia tsotra ihany. Le hoe manatona an'Andriamanitra tsy eto amin'ny vava. Tsy eto amin'ny vava. Le hoe manatona an'Andriamanitra. Zay zany tsy antanina, tsy ametrana mihitsy le fantaniana hoe iza no iza mino fahavovonjy. Iza no mino fahavovonjy androany. Manangan-tana. Tsy zay le voalaza. Ity firenena ity izy hoy Jesosy manatona amin'ny vavany. Manatona amin'ny vavany. Kanefa ny fony lavitra. Ny fony ampanalaviliny ahy. Ary betsaka ny olona tratran'izany. Inona no tiany olazaina amin'izany? Endrika ivelany. Zay no tiany olazaina. Endrika ivelany. Na fisehoana ivelany. Zay le hoe manatona amin'ny vavany ity olona ity. Za aloha dia tena mivavaka e. Za dia za indray dia ivelany. Ivelany. Fa ny fony ao anatiny ao lavitra an'Andriamanitra ny fony ao anatiny ao. Lavitra an'Andriamanitra. Ary tena mampieritreritra zany faminaniny Isaia zany.
ary zay mahatonga an'ilay teny Jesosy manao hoe tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota no antsony hanatona azy mba ninona hibebaka fiovampo fiovampiainana. Zay ny tiany faminaniana isa lazaina mba tsy eo mivava ny fanatonana ao an'Andriamanitra fa tena miteraka fiovampo sy fiovampiainana eo amin'ilay olona. Dia hitantsika mahatonga le teny manao hoe Jakoba 4:9 ndao nefa kitsika amin'izay Jakoba 4:9 rehefa manatona an'Andriamanitra isika dia misy fiovana miseho eo amin'ny fiainan'ilay olona. Dia inona le fiovana? Jakoba 4:9 dia vakitsika ny 9:5. Amin'ny anaran'i Jesosy manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy, diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mporosaina. Zay jelo tsara manatona an'Andriamanitra dia hanatona anareo izy. Raha ny tena marina Andriamanitra efa nanatona antsika voalohany. Sady zay izy Andriamanitra nefa nanao dingana hanatona antsika voalohany hatrany edeny. Ary satria Andriamanitra efa nanao dingana hanatona antsika dia miteny amintsika izy enao manatona an'Andriamanitra. Satria efa nanatona anao Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy dia enao manapa-hevitra hanatona an'Andriamanitra. Dia rehefa manatona an'Andriamanitra ilay olona dia io ny zavatra miseho. Ao nozy izy ny tapany faharoa diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mporoasaina. Miova le olona rehefa manatona an'Andriamanitra izy dia misy ovana eo amin'ny fiainana, fahadiovana. Dia izay le hoe tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Fibeba amin'ny teny grika metanoia. Zay izy amin'ny teny grika metanoia. Fiovan'ny saina, fiovan'ny fiainana. Zay le metanoia. Diovy ny tananareo ataovy madio ny fonareo. Fibebana andikan'izany fialana amin'ny fahotana fahalotoana. Miala le loto zay le hoe diovina, miala le loto dia madio. Dia zay natao hoe fibebana tompoko. Hitantsika zany zao le resaka hoe famonjena hoe efa voavonjy ve ianao sa matsika dia nisy antsona alefa hoe tena tapa-kevitra ve ianao ny anatona an'Andriamanitra. Andro indray zany zao rehefa mazava aminao hoe aika izany rehefa manatona an'Andriamanitra ny olona ray dia miova ny fiainany, miova ny fiainany. Dia inona le fiainany miova? Fahadiovana. Zay le fiainany miova, fahadiovana. Dia iza hoe afaka manapa-kevitra indray tsika zany zao androany hoe tena vonina ve ianao ny iova, tena ao am-ponao ve izany fiovampiainana izany ka tsy hanatona an'Andriamanitra mivava fotsiny. Ary be da be ny manatona an'Andriamanitra mivavany fa tsisy fiovana hita amin'ny fiainana. Zay zany le hoe manatona an'Andriamanitra mivava ianao na molotra ozy izy ny Isaia 2:20 dia saika zay zany mibetsaka eo anivon'ny fiangonana kristiana sy ny fiarahamonina mpivavaka mino mpino izy itsika mino an'Andriamanitra sy sisa manaiky an'Andriamanitra zay le hoe manatona an'Andriamanitra izy fa mivava le izy satria nahoana? Satria tsisy fiovana eo amin'ny fiainany, tsisy fiovana. Ary zavatra tena mampieritreritra antsika izany zavatra izany. Amaky toko sy andiny vitsivitsika amarana antsika an'ity andro faharoa ity ary. Efesiana toko faharoa ny andiny 5 sy ny 7. Ao no voalaza ny ten'Andriamanitra. Efesiana toko faharoa dia vakitsika ny andiny 5
sy nandininy fahasivy. Ozy ilay ten'Andriamanitra. Fa fahasoavana no amonjena anareo. Fahasoavana no amonjena anareo. Raha miteny izy zany amin'ilay Jakoba 4:4 manao hoe manatona n'Andriamanitra dia mba hanatona anareo izy, diovy ny tananareo ary ataovy madio ny fonareo. Vitatsika ve ny madio? Vitatsika ve ny tonga madio? Tsy vitatsika zany. Tsy vitatsika ny tonga madio fo. Sady zay, tsy vitatsika zany. Dia izay ny anton'ity toko sy andin'ity Efesiana 2:5-6. Fahasoavana no amonjena anareo. Fahasoavana. Dia ina ilay atao hoe fahasoavana? Dia toy izany ilay izy. Fa fahasoavana no amonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, tsy avy aminareo. Tsy avy amin'ny zavatra ataontsika, tsy avy amin'ny ezaka ataontsika. Hoe tena ezaka hiala amin'ilay fahotana rangahy. Tena tsy avy amintsika ny famonjena. Fa inona ozy izy? Fanomezana avy amin'Andriamanitra. Cadeau, fanomezana avy amin'Andriamanitra. Mahafinaritra tena Andriamanitra, tena mahafinaritra. Dikan'izay raha misy zany olona tsy voavonjy eto ambony tany, tsy afaka nometsina n'Andriamanitra mihitsy izy. Hoe Andriamanitra fananinany tsy nivonjenao, tsy afaka anometsina satria io toko sy andininy io. Fanomezana avy amin'Andriamanitra no namonjenanao. Fanomezana. Dikan'izay le olona zany tsy nanino? Tsy nandray. Zay. Le olona tsy nandray. Fa le famonjena, fanomezana, cadeau, omena, maimaimpona, omena, maimaimpona. Dia rehefa tsy voavonjy zany ianao, dia ianao tsy nandray. Tsy afaka ny anometsina n'Andriamanitra mihitsy. Nizanisa. Hoe fananina Andriamanitra ny tsy voavonjy. Fa inona nataoko ny tsy nahavoavonjy ahy? Fanomezana ny famonjena, fahasoavana. Izay omen'Andriamanitra antsika maimaimpona. Mazava ho azy, raha tianao ny azo antoka amin'ny famonjenanao, inona ny tokony ataontsika? Mandray ny famonjena. Manaiky ny handray izany famonjena izany. Tsotra be ilay izany, tsotra be mihitsy. Omalitsika zany dia hoe satria ny fahotana nampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ary io ny sakana tsy ahavozazahoantsika famonjena. Ny voalohany ataonao, esorina ilay sakana. Dikan'izay mila manatona n'Andriamanitra ianao ny dikany. Mila manatona n'Andriamanitra, tsy miala amin'Andriamanitra intsony, tsy manalavitra n'Andriamanitra indray, fa mila manatona n'Andriamanitra. Fa androany indray ny antso izay alefan'i Jesosy amintsika dia ny hoe tena fanirianao ve ny andray ny famonjena izay omen'Andriamanitra anao? Fanirianao ve ny andray an'izany famonjena izany? Ka afaka hiteny ianao androany hoe Jesosy io, fahasoavana no namonjenao ahy. Fahasoavana. Dika ilay fahasoavana dia hoe fanomezana maimaimpona ho an'ny olona tsy mendrika izany akory. Tsy mendrika anazy an'ilay fanomezana ilay olona no ny zavatra ataony sy ny fiainany. Tsy mendrika ny azo an'ilay fanomezana, fa omena azy maimaimpona ilay fanomezana. Izay natao hoe fahasoavana ilay izy. Fa ilay olona mila manaiky handray an'ilay fanomezana. Dia izay indray no fanapa-kevitra raintsika amin'ity andro faharoa ity. Tena fanirianao ve ny handray izany famonjena izay omen'Andriamanitra izany? Tena omponao ve ny handray an'izany famonjena izany? Amin'ity taona vaovao 2024 ity dia mba ho izany ny fanapa-kevitra. Ho taona handraisanao ny famonjena ity taona ity. Amen. Ho taona izay handraisanao ny famonjena. Aza vela tsony hoe mbola misalasala oka aloha mbola tsy tena tapa-kevitra fa alao aloha lamina tsara vao tsy aza misalasala itsony ary aza mangatakandro. Fa le famonjena efa noman'Andriamanitra anao
fony mbola mpanota azy tsika. Romana 5:5 milaza an'izay. Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika hozy izy fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Efa noman'Andriamanitra antsika hatrany am-piandohana le famonjena. Efa nomanina antsika. Dikan'izay tsika ny andrasana tompoko. Tsy Andriamanitra intsony no andrasana fa tsika ny andrasana. Ianao mihitsy no andrasana. Zay ihany. Ka raha manapa-kevitra ianao hoe tena voninao ny andray ny famonjena dia omen'Andriamanitra anao io. Na dia androany azy. Na dia androany azy. Na amin'izao ora izao azy. Ka miteny ianao hoe Jesosy ô, mandre an'izany teny izany aho androany. Manapa-kevitra androany vonina ny andray ny famonjena. Dia omen'Andriamanitra anao le famonjena androany. Ary izay no tena afatra izay horaisika amin'ity andro faharoa ity. Ny faniriana dia hoe mba tena azo antoka ny famonjena isika tsirairay avy. Azo antoka ny famonjena antsika indrindra amin'izao taona vaovao izay diavintsika izao. Andriamanitra anie hitantsika rehetra. Amen. Ndao hiaraka hivavaka isika. Raha inay izay ny an-danitro misaotra noho ny famonjena izay omenao. Fahasoavana. Fanomezana avy aminao zany. Tsy avy aminay. Fa amin'ny alalan'i Jesosy. Izay nomenao mba azahoanay famonjena. Na dia tsy mendrika azy izay. Miantso anay ianao mba hanantona anao. Tsy amin'ny vavanay. Tsy amin'ny fisahoana ivelany. Fa mifonay mihitsy manantona anao amin'ny fo. Ka tsy ho lavitra anao intsony fonay. Ary miantso anay ihany koa ianao mba handray le famonjena izay omenao. Tanterao aminay izany. Indrindra amin'izao taona vaovao izao. Ka mba ho taona izay andraisanay ny famonjena ane ity taona 2024 ity. Ary ho taona izay azahoanay antoka ny amin'ny famonjenanay tsirairay avy. Misaotra Tompo, tonoina amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.